Ireo lohateny vaovaontsika amin'ny ity alatsinainy roapolo jolay eny amin'ny roapolo amby roa arivo ity. Nampitandrina mafy ny orinasa Enelec ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Randrianirina Mikael amerina amin'ny aingana anaty andro vitsy ny famatsiana herinaratra amin'ny faritra sasany eto Madagasikara. Na tratrarana mpiadina nanao fraude ny fanadinana baccalauréat androany. Miarahaba tompo-klasy tompo-vavy tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao manasa antsika rehetra anaraka hatramin'ny farany ireny rahantsika ireny ny lohateny-baovao fa ny anokafantsika azy dia ny fiara-miasan'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika sy ny gouvernemanta malagasy ary ny PNUD nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny FAT na facilité d'assistance technique izay mikendry ny hanatsarana ny fomba fitantanana sy hanamafisana ny fahaiza manao an'ireo androm-panjakana ho fanatanterahana ny fanavaozana tiana apetraka eto Madagasikara sy ho fanomezana tolotra tsara kokoa ho an'ny vahoaka malagasy ny tea mahavavy. Natao hanohanana ireo fanavaozana lehibe ataon'ny fanjakana ny fanamorana ny fanohanana ara-teknika na ny FAT indrindra eo amin'ny fitantanana ra-panjakana sy ny fandatsarana ny kalitao ny asa fanompoam-bahoaka. Kendrena amin'izany ny apisy fitantanana mangarahara, mahomby ary mamaly ny filany olo-pirenena. Nandrindra ity lanonana ity ihany koa dia nanolotra maro mpakasitrahana ho an'ireo mpandraikitra raha misy 70% navita fiofanana momba ny Common Assessment Framework, fitaovana iray ampiasaina anombanana sy hanatsarana hatrany ny fahombiazan'ny fitantanana ra-panjakana izy io ka manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa sy ny tolotra omeny ny fanjakana. Ny fametrahana amin'ilay fanavaozana ny anaty ministera tsirairay sy sehatra tsirairay dia misy fanampiana ara-teknika moa zany izy io fiaraha-miasa amin'ny mpamatso-bola ny système des Nations Unies sy ny PNUD izay isaorana eto satria présent foana eo foana ny système des Nations Unies sy ny PNUD raha voazavatra atao mikasika ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Zay ny tena tanjona mba isinny zay endrika fanavaozana eny amin'ny sehatra tsirairay eny amin'ny ministera. Nandritra ny lahateniny dia nanamafy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika fa olona no ivo ny fanavaozana rehetra no mariany fa tsy misy fampandrosoana maharitra raha tsy misy fitantanana ra-panjakana matanjaka sy mangarahara ary tsy misy fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka raha tsy avoazina ny fomba fiasan'ireo androm-panjakana. Teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ihany androany no nanaovan'ny filohan'ny fanavaozana fanambarana entitra dia entitra nasika mihitsy azy raha izay no azo ilazana azy mikasika ny tsy fahatombanan'ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara amin'ny faritra sasany. Ny orinasa Enelec no nahazo izay fanambarana izay nahazo izay fampitandremana entitra dia entitra izay nanome andro vitsivitsy ity orinasa ity ny filohan'ny fanavaozana mba hamerenana amin'ny laoniny ny jiro amin'ny faritra sasany eto Madagasikara indrindra ny Automasina, ny any Antsiranana sy ny any Mahajanga ary nilaza mihitsy ny filoha fa andray fepetra raha toa ka tsy sy fiovana atoato izay famatsiana herinaratra izay. Dia izao ny fanjakana malagasy efa mataona ny maro tany alohanay tany no nanao fanarana fiaraha-miasa amin'ny olona maro. Maro be izy io misy HFF, Ziporine, ENEA, Enelec. Dia ny zavatra misy ao Toamasina ny Enelec no ao. Any Diego Enelec no ao. Any Mazenga Enelec no ao. Dia ny magaga fa ireo toeranareo samy manana olana daholo. Manana olana daholo ireo toeranareo zay fanjakana nefa tsy mitsahatra mandefa gropy any amin'ireny toerana reny mba hameno an'ilay gap lay tsy ampy omeny lay orinasa. Dia ny magaga rehefa mampiditra zahay manampy ny gropy ny jirama dia mampihena ny azy ny Enelec. Inona ny antony? Tsy fantatray. Fandroany dia ampitanjona ny Enelec. Madagasikara any malagasy. Rehefa tsy asa eto Madagasikara izy dia miala. Lazainy fa misy manao sabotage
tsisy olo afaka miditra aneo amin'ny Enelec fa tsy piasan'ny Enelec any. Apetraho ny caméra, apetraho ny fanaramaso ijerena an'ilay sabotage. Fa ohatrany mahagaga, isaky ny mampiditra groupe ny Jirama avy aty amin'ny fitondram-panjakana dia midina ny Enelec. Zao ny zavatra tiako tenenina anareo, io contrat io. Mbola tokony ho revisena koa io an'izay tompona andraikitra mikasika ny contrat io. Fa io contrat dia misy milaza hoe 500 isan-jato ny vola ao anatin'ny contrat dia alony Jirama amin'ny Enelec foana systématique na inona zavatra misy na inona zavatra misy. Ohatra ny Diego 18 mégawatt ny tokony omeny Enelec, 18 mégawatt. 11 mégawatt ny besoin ny vahoaka ny Antsiranana. 18 ny tokony omeny any anatin'ny contrat. Dia raha manome fotsiny izy an'ilay 65% zay tsy maintsy alohan'ny fanjakana malagasy amin'ny isam-bola. Isan-taona. Systématika io dia tokony tsy hisanana olana Diego. Fa inona ny zavatra misy 3 mégawatt ny vokariny. Fanjakana malagasy tsy maintsy andoha foana an'ilay 65 mégawatt inona zany. Fanambakana. Biby zany vahoaka malagasy sy mba hanao ohatr'izao. Mampitandrina eto farany. Manome andro vitsivitsy herinandro teny Enelec raha tsy tafaveriny io Diego. Thomas na Mazenga mahita izy. Zay ny an'ny Enelec fa toy izay ihany koa ny nahazo ny Jirama nilaza ireo parlementaire mpanao fanadihadiana fa tsy ekena ny fanambakana ny fanjakana sy ny kolikoly ambadiky ny resaka jiro izay ataon'ny orinasa Jirama. Tombotsoan'ireo sehatra tsy miankina no tena misongadina fa tsy ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy maro anisa ao anatin'ny fifanarahana izay ny fanaovan'ny Jirama sy ny sehatra tsy miankina momba ny angovo na ny famatsiana herinaratra izany. Nilaza anao tatitra amin'ny vahoaka isaky ny 10 andro momba ity raharaha ity ihany koa ireo parlementaire izay manao ny fanadihadiana mikasika ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao araka ny angom-baovao nataon'ny Vola Farasosy Firarjaona. Tsy ara-drariny no sady miteraka fatiantoka ho an'ny orinasa mpanjakana Jirama ireo fifanarahana ny fanaovana tamin'ireo sehatra tsy miankina araka ny fanadihadiana parlementaire momba ny raharaha Jirama ataon'ireo solombavam-bahoaka 10 mandrafitra azy. Ireo sehatra tsy miankina ireo izay mamatsy ny 20 isan-jaton'ny filàna herinaratra eto Madagasikara kanefa tsy manaja ny fifanarahana ny soniavina. Izay ohatra no anisany miteraka tsy fahampiana famokarana herinaratra ho an'Antsiranana izay natao ohatra teto. Ka ny Antsiranana no tena raisika eto. Tamin'ny contrat-ny famokarana énergie amin'ny Diego io dia 18,5 mégawatt ny voalaza ao anaty contrat no tsy maintsy vokarin'ny prestataire reo zany. Mizara roa io 18 io ny 8,5 mégawatt de thermique. Zany hoe tamin'ny fotoana anaovana ny contrat zany efa pré eo izy. Tao anatin'ny contrat zany hoe ao anatin'ny 2 taona dia tsy maintsy fenoanareo énergie solaire 10 mégawatt io zany. Ny zavatra mitranga dia zao. Ny pratika tena natao mamitaka ny fitondrana malagasy amin'ity dia zao. Raha fakaiky le 2 taona dia manao avy anany prestataire hialany amin'le tsy maintsy amitany an'le 10 mégawatt satria tsy ataony misy lizy. Ina ny fomba hitondrany ny agnamarigny anazy dia hoe tsy voalohanareo ny volanay. Zao nefa ny tokony hazava. Matoa ireo prestataire reo manao contrat mifanaraka amin'ny fitondram-panjakana malagasy mifanaraka amin'ny Jirama dia tokony fahopelan-tagnany ny fond hanaovany amitany an'io zavatra nanaovany contrat io hanaovany an'io investissement io. Tsy azo ekena mihitsy no hoe volambola omeny fanjakana no hanaovany an'io. Zay zany ry mpanjifa hajaina no antony no mahatonga an'io sy fahampian'io. Terena andoha vola fanampiny ihany koa ny fanjakana ao anatin'izay fifanarahana izay araka ny fanazavana teto. Zavatra anankiroa ny mitranga. Ny zavatra voalohany dia zao. Rehefa tsy vitainy le 10 mégawatt takiny amin'ny Jirama
takiny amin'ny fitondram-panjakana malagasy hiany nefa na de efa mihoatra ny 2 taona ilay orpeza le 60% ary tsy vitany hoe mizanona 60% fa isaky ny manao avena izy ampiakariny igny 65% lasa 85%. Tam 2018 ny nanaovana ny fifanarahana an'io Dego io no androany atsika 2026 valo taona. Tao anatin'ny valo taona zay zavatra tokony vitaina tao anatin'ny 2 taona tsy maintsy mandoa ny taiky Europea io nizerama tao anatin'ny valo taona zay satria anaovany avena de isaky manao avenatika zany de manomboka departna 2 taona vaovao 2 taona vaovao 2 taona vaovao zay ny zava-doza ao anatin'io taiky io fifanarahana fa nisany zava-doza koa ao anatin'le fifanarahana de zao ampitomboany asiany pourcentage zany ilay vola sy voaloha nisy vanim-potoana zany lasa miakatra 9% am'le hoe misy vola sy voaloha tsika de ampiakariny an'zay zay zavatra mitranga koa. Voalaza fa baiko midina avy any amin'ny mpitondra teo aloha no nentina napiatra ireo fifanarahana fa tsy nakana ny hevitry ny jirama akory misy ambadika kolikoly araka ny nambara teto. Misy zavatra tsy mety ao amin'ny contrat na contrat io atsatra na contrat io ho avoza zay aloha zavatra tsy maintsy hipetraka izay zavatra zay tiany ampahafantarinay amin'ireo vahoaka malagasy mazava ho azy fa misy kolikoly io contrat io na nahazo fanerena le DG tamin'ny mpitondra teo nifandimby teo aloha re zay na efa tonga de tsisy tombontsoatsika malagasy le izy na ny ray fa raha mba misy tombontsoatsika kely de miaingany ny avenant fanovana ny contrat tsy possible contrat anankiray anaky fito ny fanovana natao aminy ao anatin'ny fotoana fohy ao anatiny io fa ny zavatra teniny amin'ny avenant no misy volana sisa tavelany tsisy resaka eto hoe volana fanjakana ividiananao groupe na ividiananao panneau solaire na ividiananao ino de ino no midinao aminay tsisy resaka an'izany eo fa resaka eto hoe hividy énergie aminareo zahay sao de misy diso hevitra hoe sagnatria zahay manenjika ny secteur privé sia de sia matoa ny secteur privé manao ny activité ataony de mba tokony hisy culture d'appartenance amin'ny tombosoam-bahoaka anareo hoe mba misy fijerevana ny tombosoan'ny vahoaka malagasy ny firenena malagasy fa de nenahy zay tsy azo ekena. Aritra enimbolana ny fanadiadiana parlementaire momba ny raharaha fifanarahan'ny orinasa Jirama sy ny sehatra tsy miankina ho asiana fiaraha-miasa amin'ireo manampahaizana momba ny Cour des comptes arahana fidinana ifotony any amin'ireo site 7 manirana ny nosy ary tsy maintsy anaovana taritra amin'ny vahoaka malagasy isaky ny 10 andro. Ireny zany ny vaovao mikasika ny famatsirana herinaratra ho an'ny Jirama sy ny Enelec. Ivadika lafy vaovao hafa isika fandresena sorakoraka ho an'izay naka Espagne, ranomasy taony any Messi kosa ho an'ireo naka Argentine, ny batta ny amboara iran-tany ny baolina kitra Espagne rehefa nandavo ny Albiceleste ny Argentine, iray ny ohatra teo amin'ny lalao famaranana. Faharoa zany zao no ny batany efatra mizaty farany sady nanakatona ny mondial dia ny fahatelo amby roapolo. Ny famotinana hoentiny avitry ny anarako toarso. De mbola firenena telo ihany no iaraka indray ny mondial manaraka dia ny fahaefatra amby roapolo afaka efa taona. Zany hoe amin'ny 2030 zany Maroc, Espagne ary Portugal. Fa ny anisany nampiavaka ny lalao famaranana alina tamin'ny mondial 2026 teo iny dia ny fisian'ny fampisehoana ny avaka nandritra ny fialan-tsasatra na ny fakanaina ny arahana tamin'ireo mpanakanto malaza eran-tany toa ny Shakira, Burna Boy, Madonna, Justin Bieber sy ireo hafa. Ny tarina mihitsy ny fepitaona fialan-tsasatra na ny mi-temps nanaovana ireo fampisehoana ireo tao New York. Warindra ny avitry ny aina rakotorso amintsika ny sary misy nisongadina tamin'ireo seho ireo ndawary.
Efa nody any Espagne ny amboara eran-tany baolina kitra fitsenana makotrika no nitsenan'ny vahoaka Espagnol ny ekipa pireneny izay tompon-daka eran-tany tao amin'ny saranam-piaramanidina tao Madrid iarana marika ny fahazon'ny anaram-boninahitra maneran-tany sy manatantara amin'ny ekipa ny vahoaka Espagnol misy hetsika maromaro izay efa nomanin'izy ireo raha ny fantatra Keita Revilla. Tamin'ireo ora sy 30 minitra tolakandro no nigadina atao amin'ny seram-piaramanidina Madrid Barajas ny ekipa pirenena Espagnol vinavinaina hatrany amin'ny iray tapitrisa ireo mpanohana no siara ifaly amin'izy ireo noho ny fahazahoana ny kitana faharoa taorian'ny 40 taona nazahoana ny kitana voalohany feno ny fandaram-potoana ho an'ny Laroja raha ho amin'ity androany ity araka mifantatra dia horesin'ny mpanjaka sy ireo manam-pahefana ambony eo an-toerana ny ekipa pirenena anisan'izany ny mpanjaka Philippe Fayenina handray azy ireo ao amin'ny lapan'ny Zerzuela sy ny prime ministre ao amin'ny lapan'ny Monclao aorian'izay dia hisy ny diabe amin'ny lalan'ny fiara-pitatitra misy riana roa iarahana amin'ireo mahery foka amakivaky ireo arabe lehibe ao afovoan'ny tanàna mba hatongavana eo amin'ny kianja ny sary vongana malaza sy Beles izay misy ny lampan-tanàna ny Madrid ary andrasana mandritra ny amin'ny sivoral izany hisany koa ny lanonana goavana hatao eo amin'ny siatra naorina manokana mba hankalazana ireo mpilalao anisan'izany ny kitana Lamine Yamal sy ilay nafaty baolina tokana tamin'ny famaranana Ferran Torres ary ny mpanazatra mpitandro filaminana misy 50 sy 20 ary mpiambina sivily 700 no nahetsika hitandro ny filaminana. Izay ny mikasika ny mondial niakatra ny soratra afaka efa taona indray. Fa nanomkandroany ny fanadina mpanjakana baccalauréat ankapobeny sy ny teknika teto amintsika ny taranja filozofia no nanomboana azy. Nahitana fitombony isan'ny mpiadina raha oharina ny tamin'ny taondasa toy ny tamin'ireo fanadina mpanjakana izay efa vita tamin'ity taona ity dia ireo ministra telo mianadahy misana ny fampianarana sy ny fanabeazana no niarany rotsaka maraina nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fanadinana baccalauréat tetsy amin'ny lycée Rabe Arvelo sy tetsy amin'ny lycée technique Mahamasina. Keita Revilla sy Rijara Koutson no hitondra ny andindiny vaovao. Paky zao ino mety patera mbola sarosarotry dia efa vonona tsara ihany aloha le compte mbola sarotsarotra matière mampatahotra zao le inona moa zany maths phy économie avy any amin'ny institution jenapoina mampatahotra anahy ny maths phy efa vonona ihany aloha zany fa maths phy no sarany atahora tena hoe tsy dia voafehy fa eo ihany daholo ahay ratsy ihany lamindamo nahita ampiakarany 5 isan-jato ny mpiadina baccalauréat ankapobeny sy teknika raha tamin'ity taona 2024 ity izany hoe mahatratra hatrany amin'ny 3 alina sy 4 hetsy ny antotanisa manerana ny nosy raha teto amin'ny lycée Jésus Rabe Arvelo dia mitotaly 900 ireo mpiadina baccalauréat ankapobeny raha toa ka 437 kosa ny teknika sekoly roa na ny tanterahana tamin'ny fomba ofisialy ny fanokafana ny finosana misy laza adina baccalauréat 2024 ny rana tamin'ireo ministra telo tonta. Dianana pronto amin'ny lycée Rabe Arvelo sy tao amin'ny lycée technique Mahamasina dia milamina daholo zany satria Madagasikara koa milamina satria efa tonga any amin'ny commissaire asana gendarmerie daholo zany lazadina rehetra rehetra. Misy an'le fanaovana tsy ny fiara-miasa amin'ny ministeran'ny
afitany iny moa zany tamin'ny herinandro dia iny zany mametraka hoe ny OMC no mikarakara ny resaka sécurisation rehetrarehetra zany zay mahatonga ny hoe isaky ny centre misy ny représentant district ny chef district koa mandray tsara amin'ny fanarahamaso conformité amin'ny resaka sujet rehetrarehetra sy ny resaka possibilité rehetrarehetra fampitarana sujet marihina moa fa folo taona ny zandry indrindra amin'ireo mpiadana hito amin'ny centre Moramanga Tomasina ary vita ambinipolo taona kosa ny zokiny indrindra ao amin'ny centre Imito Fianaratsoa. Natratrarana mpiadana nanao fraude sady androany maraina tamin'ny fanadinana baccalauréat nisy koa ireo mpiadana tsy tonga niatrika ny fanadinana raha ny tatitra nataony teo anivon'ny ministra amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Olana avy amin'ireo mpiadana avokoa no hita tamin'ity andro voalohan'ny fanadinana baccalauréat ity. Kitari Vilasy Jakila Kotomanga. Mpiadana misa roa no tratra nanao substitution na ilay misolo olona manala fanadinana raha tamin'ity andro voalohany nanomboa ny baccalauréat enina amby roapolo sy roa arivo ity. Zay anisan'ny heloka tena hoe enjeny lalàna moa izy io a zay efa eo ampelantana amin'ny tandro filaminana satria dia sady enjena le olona ny solo-toerana no enjena koa zany le mpianatra zay a nampanolo olona roa ny trato izy ateo a ny anankiray tany a Besa ny anankiray a tany Ambilobe. Tsara nefa taratsika an'izay akoatran'izay koa dia efa maromaro a ny trangana mpianatra mitondra telefônina no tratra na dia efa voizina ombenombeny hoe tsy azo hitondrana telefônina ny ao amin'ny faritry ny fanadinana dia mbola natratrarana ihany ary misy ary a dia resahana zany tsy mamenatra tovavy a dia any amin'ilay ataontsika hoe faritra tsy tokony asiana telefônina no hitondran'ny telefônina mba afahana manafina an'izany ka dia tratra moa maromaro izy ihany tratra dia raisina fepetra rehefa tratra tahaka an'io a dia raisina ny telefônina ary tsy averina any amin'ny tompony a raha tsy tapitra ny fanadinana satria anaovana fanadihadiana akoatr'izay a dia avoaka avy hatrany le mpiadina tsy mahazo manatrika ny fanadinana mihitsy any amin'ity session ity avy eo moa zany a mbola isy le ataontsika hoe codis na conseil de discipline zay ataony anivon'ny université zay ahafahana mamaritra ny sazy rehefa tena hoe voaporofo zany a lay heloka natao akoatr'izay koa zany a dia nisy trangana fraude koa zay efa tratra raha tsy tenitsika hoe tany mahampitany zao a efa nisy koa mitondra taratasy a zay feno lesina ao anatiny ao a efa nisy tranga maromaro zany dia ny antony fampafantarana zao a dia afatra ho an'ny ray aman-dreny ny ministera matoa miezaka manadio ny fanadinana dia tsy sanatria hoe filambanina tsy sanatria hoe tianimba ny zanatsika fa satry ny ministera ny firenentsika dia mila tanora manam-pahaizana mendrika manana fitondratena mifanaraka amin'izany no amafisina teto any koa fa tsy misy ny lazadana miparitaka izany atreto akoatr'izay a ny fiparitany reny lazadina reny a any amin'ny tambazotra serasera efa maro koa no tratra satria dia maro a ireo olona zay ataontsika hoe fahavali-pirenena mamorona vondrona any amin'ny Facebook zay milaza mahita sujet mampandovola amin'ny ankapobeny rehefa namareny izy zany dia tena sujet diso a zavatra foronina ny zavatra mitranga zay tsy tokony ataitra atsika dia maro ireo miezaka izy ateo a mampiditra n'ilay telefônina anatina centre d'examen dia rehefa mivoaka lay voazara lay sujet amin'le fiatomboan'ilay sujet maraina iny a dia ora vitsivitsy aty afara dia misy makasary dia misy a manaparitaka any amin'ireny a tambazotra tseratsera reny no antony mahatonga antsika miady amin'ilay telefônina ka dia mba tsy ho taitra zany tsika ray aman-dreny hoe manome tokony ministera hoe atreto tsy misy an'izany sujet mifoity zany marina fa mpiadana misa sivy avy ao Atsirabe hiazo ny miandry fahazo no tratra ny loza-be famoivozana ka ny ray amin'ireo any no afaka namonjy ny ivo toeram-panadinana ny ambiny kosa namonjy fitsaboana raha no teto Antananarivo renivohitra dia mpiadana iray no toditsy fahasalamana ka voatery nandalo fizaha-pahasalamana. Anatin'izao fotoam-panadinana baccalauréat izao ihany dia amperinasa tanteraka ireo mpitandro ny filaminana hiantoka ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetra na ny anaty foibe mpanadinana na ny ivelany na ny eny rehetra eny ihany koa. Ho an'ny polisym-pirenena manokana dia nitety toeram-panadinana maromaro ny ministra ny filaminam-bahoaka androany nanao fanaraha-maso ny jery ny fomba fiasa sy nanamafy ny toromarika ho an'izay fandrindrana ny asa ny polisym-pirenena mandritra izao fotoam-panadinana izao izay. Maritra Markoto sy Tsitoaina Rakoto Arivonjy.
Fiarovana ny laza adina manomboka any amin'ny fandrafetana azy mandra-patongany eo anoloany ny mpiadina. Eo koa ny fiarovana ny toeram-panadinana no andraikitra iantsoroa ny mpitandro ny filaminana. Amin'ny vanim-potoana ny bakalorea tahaka izao dia misy ny fepetra hanamafisana ny fitandrona ny filaminana. Anisan'izany ny fanaraha-maso ny tontolo manodidina ny toeram-panadinana izay tsy azo ivezivezena, tsy azo ivarotana ary tsy azo ijanonana. Izay no natao dia ho fiarovana ny mpiadina ary araha-maso akaiky ny fahatongavany sy ny fivoahany ny foibe mpanadinana. Efa fanatin'ny miasan'ny fitandrona filaminana foana ny sekuritian'ireo laza adina, zotrany any, fandehanany any, indrindra fa filaminana amin'ny ankapobeny. Tsy hoe zava-baovao ilay izy fa fanamafisana. Isaorana amin'ny mpiara-miasa fitandrona filaminana rehetra ny fiaraha-misalaha. Fandaminana ny zavatra rehetrarehetra. Tsisy tokony atao ampirisaina fanaraha-maso fitandrona filaminana. Teto amin'ny foibe mpanadinana CEG Alasora, lycée Nansana, lycée Jules Ferry ary ny lycée Anampefilo no nitsidihan'ny ministry ny filaminam-bahoaka ny maraina teo ka nitondrany ny toromarika ho an'ny mpitandro ny filaminana. Manentana ny rehetra trany ny mpitandro ny filaminana mba tsy salasala anatona azy ireo rehefa misy tranga mampiaya. Efa niasa vao maraina ihany koa moa ireo bus photon miisa 420 avy amin'ny fitondram-panjakana nitatitra maimaim-poana ireo mpiadina fanadinana bakalorea ho an'ny teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Toy ny tamin'ny fanadinana BEPC ihany dia nisy zotra 220 niainga tamin'ireo toerana maromaro namonjy ireo ivy toeram-panadinana tamin'ny 5 sasany maraina dia efa tonga teny ireo tompo-piantsonana ireo bus photon ny andro ireo mpiadina sy ny mpanaraka. Antony andraisana ny fanapahan-kevitra nanohizana ny fampiasana ireto bus ireto ny fitandrona ny fandriam-pahalemana manoloana ireo raha mafampana fahaverezana sy von'olona eto Antananarivo amin'izao fotoana izao izay mbola misy hatramin'izao. Eo ihany koa ny famahana olana amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana mba hiantohana ny fahatongavan'ireo mpiadina ara-potoana eny amin'ny ivy toeram-panadinana ary ny fanamaivanana ny ray aman-dreny. Arak'izany dia aritra 2 herinandro no hitatitra maimaim-poana ireo mpiadina ny bus photon satria ny bakalorea sokajy ankapobeny izay nanomboka androany dia hifarana amin'ny alakamisy 7 Jolay izao. Ny sokajy teknika kosa dia mbola hitohy ny 7 ka hatramin'ny 3 Jolay 2022. Ireny ny teto andrenivohitra tamin'ny ankapobeny izay nanaovana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanadinana bakalorea satria ny teto andrenivohitra no be mpiadina sy maro ivy toeram-panadinana indrindra. Fa na izany aza dia manerana ny Madagasikara ny fanadinam-panjakana bakalorea ka andeha ho jerentsika amin'ireto santionany ireto ny fizotra ny fanadinana tamin'ny faritra sasany. Anisan'izany tany Amboasary Atsimo, Tomasina sy Ambatolampy santionany any ireto arahintsika ireto ndawary. 324 ireo voasoratra anarana hiatrika fanadinana bakalorea eto amin'ny faritra Tsinanana sy Alaotra Mangoro izay mitsinjara ho 7,724 ho an'ny fampianarana ankapobeny ary 9,930 kosa ny mpiadina amin'ny sapam-pianarana teknika sy fanovanana rakasa. Raha tamin'ny ity taona 9,4 ity dia ny Universitén'ny Tomasina no miandraikitra ireo farim-panadinana eto amin'ny faritra Tsinanana sy Alaotra Mangoro. Ny Universitén'ny Analanjorofo kosa no miandraikitra ny farim-panadinana ao amin'ny faritra Analanjorofo sy Ambatsoa. Ny taranja filozofia no nanombohana ny fanadinana tamin'ny fito maraina. Raha teto amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara dia nizotra ampilaminana izany ho entra amin'ny fanaraha-maso sy ny fisavana ireo mpiadina rehetra ireo tompon'andraikitra. Raha ny vina apetraka dia ezana avoaka ao anatin'ny 2 volana ny valim-panadinana bakalorea amin'ny ity taona 2024 ity.
340 ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika ny fanadina-panjakana bakalorea aty amin'ny sisikony Amboasary Atsimo tamin'ity taona 420 ity tonga niatrika 340 raha ny 7 kosa ny tsy tonga niatrika izay mitsinjara tamin'ny ivotoeram-panadinana miisa 5 ahitana ny lycée eto Amboasary Atsimo, ny CGE, EPP Manarapenitra, EPP Centre ary ny école Saint Michel. Raha ny eto amin'ny centre ny lycée eto Amboasary Atsimo manokana 200 no voasoratra anarana, 200 ny tonga niatrika raha ny 20 kosa ny tsy tonga. Tamin'ny ankapobeny dia nizotra ampilaminana ny fanatanterahana izao fanadina-panjakana izao. Ny taranja filozofia moa ny santarana izany tamin'ity tapany maraina ity. Saika nahitana mpitandro filaminana avokoa moa zany ireo ivotoeram-panadinana anatanterahana ny fanadina-panjakana izay mandrindra ny filaminana. Marina fa nisy ny fanomezana toromarika natao lehibe ny distrika ny Amboasary Atsimo sy ny chef de centre tamin'ireo sekretara, ny jury ary ireo mpiadina mialohan'ny hiatsehan'izy ireo ny asa izay hosahan'izy ireo fa indrindra ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana ary andraisana fepetra avy hatrany tsisy ankanavaka ireo izay mandika ny fitsipoka fifampifehezana ho hiatrany ny tompona andraikitra teto. Entitra amin'ny fanaraha-maso mba hiatohana ny fanajana ireo fepetra sy fitsipoka efa napetraka ahatomombana ny fanatanterahana ny fanadina-panjakana bakalorea taona 420 eto amin'ny distrika Ambatolampy ny solotena-panjakana. Ny lehiben'ny distrika miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny OMC distrika sy ireo tompona andraikitra voatendry avy any amin'ny université ny Vakinakaratra. Lahara-paminana ho amin'ny fitondram-panjakana ny resaka fanabeazana ka tena indray ireo fepetra rehetra ny fitondram-panjakana tamin'ny fanomanana ary indrindra ny sécurisation ny examen baccalauréat ka noraisina daholo ireo fepetra rehetra mba tsy simny mety hoe olana na sakatsakana mandritra n'izany fanadinana izany. Sarotiny ihany koa ny fitondram-panjakana amina resaka kolikoly sy ny resaka fahalovana. Ny tanjona amin'izany rehetra izany moa dia mba hizotra tsakany sy andavany ary ampilaminana ny fanadina-panjakana mandritra ny 5 andro. Tena mirarisoa ireo ankizy izay manala ny fanadinana amin'izao fotoana izao. Araka izany nizotra ampilaminana teto ny andro voalohany ny fiatrehana ny fanadina-panjakana baccalauréat 420 eto amin'ny distrika Ambatolampy ahitana mpiadina miisa 750 ka mpiadina miisa 320 ny tonga nanatrika izany izay mizara amin'ny ivotoeram-panadinana miisa 3. Ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo moa dia manara-maso akaiky ny famatsiana herinaratra amin'izao fotoam-panadinana izao manerana ny nosy mba tsy hisy fahatapahany herinaratra. Lafim-baovao hafa iroso amin'ny fanadiovana ireo toby fitobian'ny entam-barotra izay tsy nalain'ny tompony intsony ny eo anivon'ny fahadiseranana manomboka ny volana Aogositra ho avy io. Ny eto Antananarivo no anomboana azy araka ny fanazavan'ny Tale General ny Sampandraraha ity dia efa mihoatra ny 2 taona no ny toby tao amin'izany toerana izany ny akamaroan'ireo entana ireo ka manery ny toerana tsy maintsy atao ny lavanty araka ny fanazavan'ny lalàna ihany. Babi Stéphane. Iroso amin'ny fanadiovana ireo toby fametrahana entam-barotra tsy nalain'ny tompony noho ny antony maro samihafa ny eo anivon'ny fahadiseranana ka amin'ny alalan'ny lavanty Apahibe-Maso no hanatanterahana izany. Ny eo amin'ny biraon'ny fahadiseranana Antananarivo no hanomboana azy ny 10 Aogositra izao. Entana izay voafaritry ny lalàna fa efa afaka atao vente aux enchères. Mety maro ny antony nahatonga an'izany. Mety hoe nilozan'ny tompony tsy nalain'ny tompony abandon zany. Mety hoe tratran'ny fanasaziana izy dia tsy voalohany le izy dia rehefa tapitra ny fepitaona dia nampafantarina anazy fa ho atao lavantiny ianao dia izy tsy nalohan'le tokony alohany dia na tratran'ny infraction isan-karazany zany ao anatin'ny 2 taona ka nefa ny abandonné le tompony na tena hita fa tsy maharaka intsony zany tsy nietrehitra amoakany intsony zany le ny importé anazy dia efa afaka atao lavantiny. Ho fisorohana ny fisolokiana dia nanamafy ny Tale General ny fahadiseranana fa tsy mampiasa tambazotra sosialy amin'ny dingana rehetra hanaovana ny lavanty ny fahadiseranana. Misy olona misoloky misandoko anarana amin'ny alalan'ny Facebook tsy haiko na lehilahy na vehivavy dia avoakany hoe misy manao lavanty vente aux enchères dia any captureny any amin'ny site any ny tomobile tsara tarehy be reny. Ireny zany olona misoloky ka
ny anazy matetika raha fahitana anazy a dia alefa pary na orange monnaie na mvola ohatran'izay a fa ity kosa anao tsy maintsy présent ao raha nieritreritra andray anjara amity tsy maintsy présent ao anao a ary efa misy modalité de paiement zany tsy maintsy tsy azonao atao zany manao à distance. Amin'ny petadrindrina eny anivon'ireo birao ny faditsiranana manerana nosy sy ao anatin'ny tranokala ny faditsiranana irery ihany no ahitana ny lisitra ireo entana natao lavanty ny tombambidy ny farany ambany ary ireo fepetra rahana amin'izany. Manandanja eo amin'ny fanajana zon'olombelona ny fanajana ny zon'ireo olona voafonja. Nametraka ny atao hoe fenitra farafahakeliny mikasika ny fitondrana ireo voafonja anatin'ilay antsoina hoe fitsipika Nelson Mandela. Ny firenena mikambana nampahafantarana sy ny fanakalozan-kevitra teny amin'ny faculté des droits teny Ankatso Androany. Nandray anjara tamin'izany ny masovoin'ny Afrika Atsimo ireo mpandrarany fonja ny tena ny mpianatra avy amin'ny anjerimanontolo ary ireo mpiara-miombonantoka. Natasha Asimbola sy Firarjaona. Zava-dehibe ny isian'ny sampana maleo tena ijery sy anaramaso ny zava-mitranga eny anivon'ny fonja mba hiantohana ny fanajana ny zon'ireo voafonja. Izany no isan'ireo FDB ny fantohan'ny etsika no karakarain'ny andiany miaro asina izay nanokana fotoana hankalazana sy fanakalozan-kevitra momba ny fitsipika farafahakely napetraky ny firenena mikambana mikasika ny fitondrana ireo olona voafonja na ny fitsipika Nelson Mandela. Ny olona voafonja dia manana leso maha-olona foana zany hoe miasina maha-olona ny olona voafonja dia voatazona foana ianarany foana fa ny zony fivezivezena izay voafetrarak'izay sazy miatra aminy izay fotsiny no miala aminy ka sarobidy ny anajana izay zofototra maha-olona zay na voafonja ary ny olona anankiray. Ao anatin'izany fitsipika zany koa zao ohatra ny filazana fa ny fonja dia tsy natao toerana famaizana fotsiny ihany fa tokony efa fanomanana sady ho an'ny voafonja ny fomba fiverenany eny amin'ny fiarahamonina satria tsy maintsy hiverina eny amin'ny fiarahamonina izy ireo. Anisan'ireo fitsipika nasongadina ny fandrarana ny fampiarana sazy mihoatra ny tokony ho izy na manitsakitsaka ny asin'ny maha-olona na dia entina anitsiana ireo voafonja azy zany. Notsindrina ihany koa fa tompona andraikitra voalohany amin'ny fanajana sy fiarovana ny zon'ireo voafonja ny fitondram-panjakana. Ho an'ny andiany miaro asina dia nanamafy izy ireo fa isaky ny misy etsika mikendry ny fanajana sy fiarovana ny asin'ny maha-olona dia mandray anjara sy misehatra hatrany amin'izany izy ireo. Ankoatr'ireo mpianatra miatrika ny fanadinana baccalauréat amin'izao dia efa saika anaty fialan-tsasatra avokoa ny mpianatra rehetra. Misy sady ireo efa mividy tsikelikely manangona ireo fitaovam-pianarana lafo vidy toy ny kahie ny amin'ireo ray aman-dreny sasany mba haniliana tsikelikely ny fandaniana amin'ny kojakoja ilain'ny mpianatra rehefa tongotra ny fidirana ho an'ny taom-pianarana manaraka eo. Hatreto aloha dia mbola mangingina ny tsena momba izany, momba ny fitaovam-pianatra izany any amin'ny akaiky ny fidirana any vao ifanaretsaka ny mpanjifa rano fanadihadiana nataon'ny Volana Farasoa sy Roger Mandremanalina teny an-tsena. Iray volana sy tapany mialohan'ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao dia efa mividy tsikelikely ireo fitaovana sy kojakoja ilain'ny mpianatra ireo ray aman-dreny sasany andaminana ny vola mivoaka ao an-tokatrano na izany aza dia mbola vitsy ny mpanjifa hoy ny mpivarotra manodidina ny 2 hetsy hatramin'ny 3 hetsy ariary ny teti-bola omaniny ray aman-dreny ho ana ankizy anankiray. Resaka kahie zany aloha ny tena hiazaka zany ray aman-dreny sy ilay zavatra ilay mavesapesatra pri. Zanako mianatra anankiray dia voasamba za vao apiditra mpianatra amin'ity dia tonga dia angoniko anao fitaovana fa ilay fitantanana ilay vola ao an-tokatrano somary manahirakirana kely 300 000 ariary eo zao no mbola hita hoe eny efa lafolafo ihany fa raha miandry elaela mety miakatra be dia aloha to dia atao zao efa nomanina dia efa taloloha satria hoe voasamba ilay apiditra dia efa natao vombony. Amin'izay zany mba milamindamina amin'ilay resaka vola sy ny rehetrarehetra dia izay no safidiananay hoe maloha alefa aloha. Ilay zanako 4e dia à peu près eo amin'ny 450 000 ariary. Mbola tsy dia misy mividy firy fa na mividy ary ny olona mbola vidiany tsikelikely ohatra hoe mividy kahie izy aloha ray paquet
dia vidy protèze indray izy amin'ny herinandro fa tsy tonga dia vidiny zareo miaraka ohatra ny mahazatra fa vidiny tsikelikely tena kaikaiky hiditra mihitsy ny mpianatra vao tena tsy bebe olona fa zao aloha mbola nampandalo raha mbola tsy dia misy. Amin'ny ankapobeny dia tsy mifakaiza amin'ny tamin'ny herintaona ny vidin'ireo kojakoja-pianarana ety Analakely, mbola ahafarana avy any ivelany ny akamaroany. No mitovy tamin'ny herintaona ihany fa tsy dia miakatra firy. Ka iraika paquet zao tamin'ny herintaona 5,000 sy 1 alina dia mbola 5,000 sy 1 alina ihany amin'izao ny petit format dia grand format arakaraky ny qualité amin'ny fotsiny fa eo amin'ny 5,000 sy 2 alina eo ny paquet raha 200 pages grand format izy, 200 pages grand format izy eo amin'ny 7,000 sy 1 alina eo fa amboniny raha ilay tsisy protèze. Nambaran'ireto ray aman-dreny an-trano fa atao laharam-pahamehana ny fametrapetrahana ny momba ny fidiran'ny mpianatra izay vao afaka miatrika fialan-tsasatra ampilaminana ny mpianakavy. Marantsika ny fampahalalam-baovao ho tanterahina amin'ny 12 Jolay izao ny tsenabe ny fromage na ny foire au fromage ho atao etsy amin'ny zaridaina n'Antaninarenina. Raha ny fantatra dia tsy maraka ny filanatadiaviny amin'ny fanamboarana fromage ny ronono izay vokarin'ny Mpiomby eto Madagasikara ka manao laharam-pahamehana ny fampiakarana ny lenta ny fiompiana na ny kalitao na ny vokatra. Ny ministera ny fiompiana amin'izao fotoan'izao anisan'izany ity tsenabe ny fromage ity izay fotoana ampiaonana ireo matianina amin'ny fiompiana ny tantsaha sy ny orinasa madinika indrindra ihany koa ireo mpanamboatra fromage mazava ho azy. Nzaka Serge Andrenaritsoa sy Riza Rakotson. Tantsaha malagasy misy 5,000 sy 2 alina no mivelona amin'ny fiompiana omby. 5 hatramin'ny 7 litatra isan'andro ihany ny ronono azo avy amin'ny omby vavy iray. 100 tapitrisa litatra isan-taona zany ny vokatra ronono eto Madagasikara. Tsy ampy io raha ny akora fototra ilaina amin'ny famokarana fromage satria mila hatramin'ny 10 sy 1 tapitrisa litatra isan-taona ny orinasa eto an-toerana. Tsy maintsy misy arak'izany ny fanafarana akora fototra avy any velany. Mba hialana amin'izany fanafarana izany dia laharam-pahamehana ho an'ny ministera fiompiana ny amatianina mpiompiomby. Atao izay isian'ny fifandraisana sy ny fifampitana traikefa ary fiarah-miasa eo amin'ny tantsaha ny mpanodina ny ronono ho lasa vokatra industrialy ny manam-pahaizana amin'ny fiompiana ary ny mpanjifa. Ho tanterahana arak'izany ny foire au fromage andiany fahatelo. Aty aminay amin'ny ministeran'ny fiompiana manokana dia ny modernisation du secteur élevage no tena masoanay amin'izao fotoana izao. Dia tena hoe iarahanay miasa amin'ny mpiara-miompinantoka mihitsy ampiana tosika reny mba tena hoe ny exploitant agricole na ny ataontsika hoe ny fianakaviana izay mpiompy no misitraka voalohany ary ny vokatra zany eo amin'ny sehatry ny varotra zany mba tena mba mandeha koa amin'izay fotoana izay zany. Voalaza fa aty amin'ny faritra Vakinankaratra sy ny faritra avo eto amintsika no tena misy ny famokarana ronono sy fanodinana azy au fromage. Dia izay zavatra izay zany mety misy antony matoa hoe fa maninona ty any. Dikan'izay zany ny fampafantarana aloha voalohany dia mbola tsy ampy be dia be eto amintsika. Anisan'ny efa vahaolana zao ataonay zao zany dia ny fanaovana tselabe fampafantatra satria nihetsika eto Antananarivo nanaovana azy fa mivelatra eto Madagasikara satria raha hiady atsika amin'izany ataontsika hoe tsy fanjarian-tsakafo zany dia angamba ny famokarana ronono angamba anisan'ny be otrikaina be ao anatiny ao dia anisan'izay zany anisan'ny antony lehibe. Eo amin'ny zaridaina n'Antaninarenina no anatanterahana azy manomboka ny 12 hatramin'ny 15 Jolay. Fiarah-miasa amin'ny ministera fiompiana sy ny manja events ary ireo mpandrara misehitra amin'ny fanodinana ronono ho tonga fromage. Ankasitransika rehetra nanaraka amin'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany misaotra ny ekipa niarana natontosa ihany koa raha mpitso indray mirary soary toklasy tokofavy.